Nanomboka ny volana Oktobra taona 2024 ny karakara lalao tombola azahoana loka goavana ny tranombarotra Kortsa tamin'ity androandroany ity no nanatanterahana ny fanolorana ny loka voalohany tao anatin'izay lalao ny karakarainy tranombarotra Kortsa izay. Andriatina tsara vitany nahazo ny loka fahinanana n'olondroany Nosbe. Androany no natolotra azy ny tapakila ahafahany miala sasatra ny Nosbe. Ny fividianana entana tao amin'ny tranombarotra Kortsa no nahafahana nandray anjara tamin'ny lalao hoy Andriatina izay faly nahazo ny loka avy amin'ny Kortsa. Ny Kortsa izay nanome toky fa mitombo fihenam-bidy ataon'izy ireo ary misy hatrany ny tolotra manokana ho amin'ny mpanjifa amin'ity volana janoary sy febroary ity. Faly izy fa mbola misy zany surprise ankoatran'izay atolotra ny Kortsa amin'ity mois de janvier ity hatramin'ny février misy ny promotion ataontsika hoe solde de janvier dia hatramin'ny 16 janvier 16 février izy io azafady. Ankoatran'izay misy koa ny promotion ho an'ny Saint-Valentin zany mbola izay ho avy tsy ho ela koa izy dia manantena antsika ho avy aty amin'ny Kortsa sy hijery zava-baovao satria betsaka dia betsaka ny arifage. Arak'izany dia betsaka ny entana vaovao arahana fihenam-bidy tanterahan'ny Kortsa amin'ity volana janoary ity ary toy ny volana febroary ao anatin'ny fetin'ny mpifankatia.